Totosa kosa ny fifanarahana teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny tobim-pahasalamana Maristops niompana-betsaka tamin'ny fisorohana ny voaka aloloatra eo amin'ireo mpianatra ity fiara-miasa ity araka izao tatim-baovao izao. Araka ny tarehimarika nomeny Maristops Madagasikara dia ndraiky amin'ny 300 ny tovovavy malagasy dia efa miroso amin'ny firaisana ranofo mialohan'ny 15 taona raha toka 223 kosa izany ho an'ny tovolahy. Tarehimarika izay manaitra tokoa satria matetika dia fototry ny fialanandarana an-tsekoly ny voaka mialohan'ny fotoana izay mahazo ny ray apatelon'ny vehivavy malagasy. Ho fisorohana izay hitranga izay dia niroso tamin'ny fifanaovatsy ny ampiara-miasa ny Maristops Madagasikara sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tanjona voalohany fanentana ilay tanora zany amezana azy ny information rehetra izay ilainy momba ny resaka fananana ara-pahasalamana dia ihany koa fitandrovana ny voka-tsiry iny dia ny etape manaraka zany dia eo amin'ny mpanabe ihany koa satria fantatritsika fa miainy kokoa ny mpanabe ny ankizy indraindray raha tena hoe miainy kokoa ny mpanabe izy no ray aman-dreniny ao an-trano izy dia eo amin'ny mpanabe koa zany no asiana renforcement de capacité ho an'ny mpanabe ahafahanjareo mampita amin'izay information zay ihany dia izay zany no atao manerana ny fiezahana atao manerana nosy mety hoe tsy ny sekoly rehetra aloha midirana voalohany fa misy sekoly efa voafantana anaovana azy amin'ny voalohany dia avy eo tarina. Manomboka ny klasy paporo no anomboana izay hoe fanentana izay. Manomboka any amin'ny ambaratonga voalohany mihitsy any amin'ny fa manomboka raha mijery ny anona ny fianarana mantsitsika ny programme ampianarana dia manomboka eo amin'ny classe de 7e eo ny ankizy ka 8e 7e dia manomboka mianatra ny toe-batany mianatra ny hoe rehefa ho lasa adolescente dia ahoana ny fiovan'ny vatana dia izay mampatonga izy hoe vao any amin'ny ambaratonga ambany dia efa tomboka ilay fampianarana fa le information ampitaina fotsiny zany no mivoatra arakaraka ny ambaratonga an'ilay fianaran'ilay ankizy. Efa nametraka ny rafitra ahafahana misoroka ny voaka mialohan'ny fotoana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba hiarovana ihany koa ny mpianatra amin'ny fialanan-daharana an-tsekoly. Tsy maintsy alalimina ny zavatra vinavina rehetra misaika dia hoe tohizina ny ady-hevitra satria ny ady-hevitra dia tsy tapitra mihitsy amin'ny fampianarana fa mila tsara eny isanandro isanandro ny tetikasa ny mpanorona rehetra amin'ny livre fampianarana. Izay natao hoe CNE. Anjo CNE io dia hitanareo tsara fa ny syndicat, ny école privée, ilay olona rehetra manana traikefa, ny CCS ao, ny Bianco, ny akademia malagasy ao, ny association maro samihafa ao, ny solitena ministériel ao. Ny anjara ndraiky ny CNE dia ny mitondra ny fandalinana rehetra amin'ny sosi-hevitra mety ny convention nationale de l'éducation. Anjara ndraiky ny CNE dia maha-conseil zay dia mpanolotsaina ny ministera amin'ny lafiny rehetra. Ny antony mantsy hiditra isika amin'ny fampivoarana sy fampanarahana toetrandro ny programme na sapam-pianarana. Araka amin'ny fanampanazavana voaraina andritra ny lanonana fanaovatsiny izay nitototsaina tetsy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena Etsy-Anosy dia sekoly vitsivitsy any anivon'ireo renivohim-paritany enina aloha no atao fitaratra isantarana ny fanentanana iarahana amin'ireo mpanabe avy amin'ny Maristops Madagasikara ary aorian'izay kosa sekoly misy 12 manerana nosy no tokony ampiarana ny tetikasa ho fisorohana ny voaka mialohan'ny fotoana.